Mila beazina ny tanora olombanona eto amin'ny firenena. Ka anisan'ny fitaovana lehibe entiny miteza sy magnabe ireo tanora amin'ny lafiny ara-batana, ara-tsainy ny taranjaka rahateto hoy nambaran'ny tompon'andraikitra. Hatsaraina hatrany ny fomba fampianarana ao amin'ny dojo Aska eto Antsiranana. Fianarana toy ny fianarana rehetra no atao ao araka ny fagnanjavana hatrany, ka miantso ireo olona manam-paniriana mba handefa ny zanany hianatra ao amin'ity dojo Aska ity. Mbola tsara tsika jiaby eto Antsiranana. Tonga eto zay ray aman-dreny mikarakara agnatin'ny sport karaté do eto tamin-tanàna Antsiranana. Zay amelabelatra kely mikasiky le sport karaté do eto Antsiranana. Zavatra tena volagny voalohany vory zegny zay ray aman-dreny mpianatra eto amin'ny karaté do eto amin'ny Aska Antsiranana zay taritinay mirahalahy eto mba hanao hetsiky zay mba ampiroboroboana ny sport karaté eto amin'ny fahatany Antsiranana. Nanapa-kevitra zay tagnatin'ny fivoriana fa andao agnatin'ny télévision, radio télévision mba hitafatafa amin'ny vahoaka eto Dego mba hafantaran'ireo fa misy karaté eto amin'ny fahatany Antsiranana izay taritiny amin'ny rahalahy hitanareo eto. Miangavy anareo io karaha école, miangavy anareo mba zay manana etaeta tia mpianatra zanany mikasiky karaté dia agnatony zay eo maison de jeunes akaikin'ny stade municipal ao ny azahoanareo renseignement bebe kokoa na miantso amin'ny telefony zay ho apetaka anay eo rehefa avy eo. Isany koa ny compétition nationale izay ho atao any Antananarivo ny taona 2024 izay nisan'ny vina napetraka tompon'andraikitra. Ireo mpianatra ao amin'ny dojo Aska no isany hiatrika izany fifaninanana nasionaly amin'ny taona 2024 izay. Koa efa manomboka izao ny fanifanana sy ny fampianarana ireo mpianatra ao amin'ity dojo ity mba ho afaka hiatrika izany compétition nationale izany. Mandritra ny taona 2024 dia anao fitsiketsena zay fifaninanana compétition zay iarahana amin'ny mpanao karaté eto Diego. Zegny compétition agnomagnana ny zanakatsika hiatriky ny compétition nationale an'Andrenivohitra Antananarivo. Dia agnatin'izegny hitondrasana ankizy baka aty amintsika aty, wala tsy nisy zegny raha tsy amin'ny tantara ataontsika io, hitondrasana ankizy baka amintsika aty handeha hiatriky fifaninanana nasionaly iarahana amin'ny faritany jiaby iarahana Madagasikara. Toy ny mahazatra sy fanao isan-taona ihany koa dia nisy ny fiaraha-mifaly ho an'ireo mpiara-mianatra sy ny ray aman-dreny ny mpianatra ny sabotsy lasa teo ho fanamarihana ny fetin'ny Noely. Tamin'ny taona lasa zay nagnano roa zegny vitsivitsy ny mpianatra, vitsivitsy ray aman-dreny tonga teo. Tamin'izay mitoroka aty zegny fa resy lahatra mihitsy ray aman-dreny fa tsy halan'ile fiarahanay dia dabe ny mpianatra anay teo, be koa ny ray aman-dreny mpianatra tonga nagnatriky le fagnomaizana voninahitry le fety iarahana amin'ny tsaiky madiniky amin'ny Noël.